Rara Christine Razanamaso fotoana izao iraisan-kina hoy Alphonse Ramanandaibe. Fitanga ny vitim-piainana zony rehetra ny midina an-dalambe. Olona manana toe-tena autiste misedra fanilikilehany ny anivon'ny fiarahamonina. Talata faharoa ny volana aprily taona 2024 miaraba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soanao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpananjana sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany siatra amin'ny farany. Sarotra ny fampandrosoana ny Madagasikara raha tsy nitatsaha izay 20% ny malagasy no jerena manokana ho ny filoha Ravalomanana Raniona sy ny tafa tamin'ireo mponina tao Anjevagara ny alahady lasa teo. Namafisany fa tsy maintsy mampireferensan-kina ny rehetra mba azahoana ny manova ny zava-misy aina nitatsaha ankehitriny. Fanampanazavana. Isan'ireo tetikasa lehibe eo anivon'ny komina Anjevagara ny fampisitrahana rano fisotro madio ny mponina ao amin'ny fokotany folo mandrafitra ity komina ity. Fokotany roa amin'izay folo zay sisa rano fanazavana no mbola tsy nahazo rano fisotro madio saingy efa mandeha ny asa fanamboarana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana popon-drano avy amin'ny fianakaviana Ravalomanana natolotra ny alahady lasa teo. Ankoatra ny fampisitrahana rano fisotro madio ny mponina dia eo ihany koa ny drafitra anazavana ny tanàna indrindra fa ireo toerana kizokizo sy ny asa fanamboaran-dalana ety an-toerana. Ary anisan'ny tetikasa goavana nataonay ny fampidirana rano fisotro madio isaky ny fokotany. Manana fokotany anankifolo zay zao dia vao navita an'ilay antsoina hoe fokotany Nambodrazana zay zao tamin'ity taona ity tamin'ny taona lasa dia amin'izao fotoana zao zay ikitika an'ilay fokotany Naimola indray. Ny tanjona zany dia hoe manana rano fisotro madio daholo ny fokotany rehetra eto anatin'ny komina Anjevagara. Dia anisan'izany zao androany misitraka ny fokotany Merikasinina. Ao anatin'izay ihany koa ny resaka fanazavana ny tanàna. Misy toerana mbola tsy misy jiro, misy toerana kizokizo izay ataoko hoe firen'ny Jolamboty na firen'ny Jola. Dia ireny zany ezahanay mba asiana an'ilay jiro lampadaire mba hampazavana azy. Dia manaraka moa zany mandeha ny lalana isan-karazana fanamboaran-dalana izay takatry ny komina aloha satria raha hoe resaka goudron zany mbola somary sarotrarotra fa ilay lalana piste zany no ezahana atao imo. Dia ny tetikasa tena mandeha ihany koa aty aminay dia ilay tetezakazo be dia be na ny anatin'ny fokotany eny tetezakazo dia ezahana hovaina soloina ho beton daholo. Ao anatin'izay ny komina Anjevagara dia efa manana schéma d'aménagement communal zay niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka moa zany ny PAGZ dia misy ao ny fikajiana ny tontolo iainana lutte contre le changement climatique dia nanao engagement mihitsy engagé ao anatin'ilay fikojakojana ny fiovavan'ny toetrandro moa zany. Dia misy tetikasa maromaro ao anatiny ao. Amin'izao fotoana zao zay ny tena tetikasa mandeha ao zao dia efa manomboka mampiofana an'ilay tatsaha satria betsaka moa ny tatsaha ety. Dia misy fiara-miasa amin'ny PAM programme alimentaire mondial dia miara-miasa amin'izareo mba hamokatra dia avy eo ny vokatra azo iny no atao cantine scolaire indray any amin'ireo EPP izay hotsongaina hoe iza ny tena sahirana. Tsy mbola nahazo tantsorika avy amin'ny fanjakana ny komina Anjevagara raha ny fanazavana ihany fa ny fanomezan-tanana sy fandresen-dahatra avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miombonantoka no avy tanazavatra ho hiatrany ny fanazavana. Tena vola madidio amin'ny komina moa ny akamaroany zany resahany zany dia izay koa manana mpiara-miombonantoka maromaro na ny vita toerana na ny avy any ivelany dia ireo zany miara-misala aminay. Fa nindro kely fotsiny fanjakana aloha hatreto dia tena tsy misy ditanany fanjakana aty amin'ilay komina Anjevagara. Ianao matompona andraikitra ny tanàna tsy maintsy mampandeha an'ilay tanàna dia izay mba vola kely ananan'ilay komina zany no avadika ho asa miaraka amin'ilay fanampiana sy fanohanana avy amin'ny foto-drafitrasa mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka amin'ilay komina. 520 kilometatra eo miantsinanana raha miala Antananarivo renivohitra no misy ny komina Anjevagara. Ahitana mponina 776 monina ao raha ny antotanisa azo ary fambolena sy fiompiana ny fotom-piveloman'ny mponina. Santionany amin'ny vokatry ny tandy ireto natolotra ny filomarika Ravalomanana mivady ireto. Tsy maintsy ifanampy isika hoy ny filomarika Ravalomanana raha ny aona tamin'ireo tantsaha ao an-toerana ireo. Dia misy tin dia misy poireau dia misy petsay misy kotomila misy kotomila misy voanjobory inona koa misy ty mangahazo dia tsy hainay ny akoho tsy hainay tsy isotra ny fokon'olona eto sekitarian'ny
présidente ny sefokotany a de mariety sotra betsaka makasitraka fa zava-dehibe zao amenareo anay zao tonga ny rano a nareo mamena iny ty de tondranareo amity jerevantsika koa ny fomba amezanareo masom-bola eo orina fikarakarana ny tantsano tena imasoa atsika jerevana naovana azy zao fantatro hoe reto aby zavatra ilainareo ty mila kotomila nareo a de mila voanjobory nareo ty zao tokony efa tsarainy ty masom-bola ty misy voatavo misy voatavo ay ary vokatra be mangazonareo ty madrasy ty le zany de misaotra betsaka isan'ny afatra napetraky ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fionana tamin'ireto tantsaha ny tokony isina fahavinonana ametraka ny firaisan-kina anova ny fiainana misy amin'izao tsy maintsy ny toerana misy ny tantsano jerena aloha izay vao afaka mandroso ny firenena hoy ny fanazavana fa mivoaka ny vaovao ankehitriny fa mikasa ikitika ny lalàna amin'ny feny fitsinjaram-pahefana ny fanjakana karazana fandaninandro izany fikotehana ny lalàna ny fitsinjaram-pahefana izany no ny ben'ny tanàna napita tafika tsy ny lalàna no ratsy raha ny momba ny fitsinjaram-pahefana fa ny fitsabahana sy ny tsy fanajana ireo lalàna amin'ny feno tena olana ho ny fanazavany zero menomenjanary sy manora ny hevana velotaraina ny akamaroan'ireo komina fa betsaka ny andraikitra hitsabahan'ny fanjakana na arabolana amin'ny fanomezana asiny ny ben'ny tanàna ny lalàna ohatra no mametraka fa raha iza na iza manao etsika eo anivona komina iray dia mila fahazahoan-dalana saingy matetika anefa dia ny fanjakana fohibe no tsy manaja io lalàna io hoy ny fanazavana nataona mpitantana vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana etsy ampita tafika miditra be loatra ny centralisation mametra tanana be loatra ny ministera te ifeny commune de hita mihitsy hoe tsy malalaka ny commune miresaka tsika amin'ny resaka famoaham-bola amin'ny akapobeany a raha ny santan'ny commune aty ambanivohitra betsaka ny vita kokoa atao travaux en régie noho ny hoe anaovana appel d'offre io zany a lasa mazevatra be le passation marché public ny tokony hidiran'ny passation marché public raha tena décentralisé kokoa le commune de tokony hoe izy vola omen'ny partenaire technique financier hoe mame izy enveloppe na ataontsika hoe 40 000 euros de iny zany nanaovana passation marché public fa raha ny vola ampidiran'ny commune madiodio ka avoakan'ny commune amin'ny hoe tamberana ndraikitra etoy fotony a de veriko a fa sakana be a ary makany amin'ny centralisation le passation marché public tsy tena maleo tena ihany koa ny commune satria rehefa misy etsika ataona manam-pahefana zay mihevitena hoe tompony lalàna eto Madagasikara de misy amin'ny commune tsy mby ilazana mihitsy zay le hoe premier magistrat de la ville tsy mahafantatra koa hoe misy fizarana vary eriananina amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana fa tsy amin'ny anaran'ny antoko raha amin'ny anaran'ny antoko zay mbola azo le ferina ihany fa raha amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana de tokony makalalana foana amin'ilay commune zany fandaniana andro ny fikasan'ny fanjakana ikitika ny lalàna feny fitsinjaram-pahefana ho iatrany ity ben'ny tanàna ity solotena mpanjakana ary natao anaramaso no asan'ny distrika saingy fangaro politika tanteraka ny fanatanterana ny asa ankehitriny ho iatrany ny anambarany efa tsy mila manao lalàna tsontsika raha mikasika ny fitsinjaram-pahefana misy an'le hoe PN2 programme national de développement émergence io 2030 izy io zany efa me manakaiky tsika io makany kokoa amin'le resaka décentralisation zany hoe ny tokony anaovana ny commune raha mety de hoe tsaraina amin'ny asa vitany izy ary araha maso amin'ny volana voakany amin'ny asa vitany zay de afaka miaina le commune misy finiavana misy fitiavana fa isaky ny amindra zao am'izao fotoana de hoe inona no azo atao so de mahafaty so de mampikatra so de mampiakatra any amin'ny biankosy ny paky aleo hijanona eo de lasa miravoravo tanana zany le ben'ny tanàna satria matahotra mampatahotra be ny andraikitra ny distrika de mpanara-maso représentant de l'état izy de organe de contrôle izy zay
kanefany a movy hoe tena mandray an'izay andraikitra feno zay amin'izay ara ny distrika rehetra zao sa tena mifangaro resaka politika tanteraka mihitsy satria be da be a ny distrika ny tena efa lasa mpanao politika mihitsy fa nikaratra sisa ny tsianana ny lalam-panjakana 720 tsipika 820 sy ny lalàna 720 tsipika 820 no mifeny fitsinjaram-pahefana ito amintsika tsy ireo no olana fa ny fitsabana be loatra ataon'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny komine ohatra mivaingana hoy ny fanazavana ny fametrahana ny volan'ny komine any amin'ny trésor public intercommunal na ny tipika ka zary miteraka fahasahiranana ho an'ny komine sasany eny fa na hatramin'ny fandaovana ny karahaman'ireo mpiasa lafomba vaon'ny politika kosa indray mila mampirahiry ireo rehetra mitovy jery ka manohana ny filohan'ny antenimiram-pirenena Christine Razanamaso indrindra ireo nifidy azy hoy Ramanandray be Alphonse filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vamisy tokony mailany koa ny rehetra amin'ny mety siana alabato mandritra ny fifiterana solomam-bahoaka hoy ny fanazavany yavitra solondehibe sy Mateo Prince. Dimy andro zay na ny sorana ny Razanamaso Christine ny mahasolomam-bahoaka azy tsy mbola fantatra mazavatra eto no mety totoan'ny rara iny anivo ny antenimiereny Tsimbazaza. Ny tovakana kosa ny fanambarana nataon'ireo herivilla samihafa mialoha ary taoriny fanapahan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC. Iray ihany ny vahaolana sy fanehoan-kerin'ireo rehetra miaradia amin'ny Razanamaso Christine hoy ny antoko vahoaka miray dia ny firaisan-kina sy ny fiaraha-manova ny fomba fanao politika. Ny aty amin'ny côté ampanina aloha dia misy ny avy any amin'ny tanindrazany ny avany faravangana sy ny côte iny sud-est sy ny karazany rehetrarehetra reo zany reo aloha tokony hivondrona aloha reo ferimberiko foana fa tsy mety ny firaisan-kina raha tsy miaraka tsara sy mifampatoky ny tena ilaina zao dia ny manala ny andro ratsoelona tsy ho eo amin'ny fitondrana intsony. Mila irosona ny fifidianana solombavam-bahoaka mba tsy hampanjakana tokana intsonina tokony fitondrana. Efa hita taratra nefa fa tsy maintsy hanomana ny paikady rehetra andresena ny fitondrana ankehitriny ka mitaky fahamailona izany. Tsapamanko raha ny fanazavana ny tahotra ny fitondrana ireo antoko manana ny toerany eo imason'ny vahoaka. Ny alatra nge dia miainga avy any amin'ny ACC, miainga avy any amin'ny ny président Fokontany, miainga avy any amin'ny izy reto le anina amin'ny karakaran'ny oveka sy ny CED sy ny karazany rehetrarehetra reo iny tena izy miainga avy any amin'ireo daholo ny alatra rehetrarehetra zavatra tadidio tsara fa alatra daholo le izy matoa ianao zany ny teny fa 20 tsy maintsy azonao angalatra ianao zany tsory ny marina hoe angalatra fa aza rebribena ny vahoaka ka ny aty amiko ny hevitro dia miraisahina rery vahoaka aoka zay ty politika na sauvage ty politique sauvage ampidiriny mpanjana tany eto Madagasikara ty hoe any amin'izay be vola sy be anina ihany eo anatin'ny fitondrana no atosika tsia. Nanamafy ity mpanao politika ity fa simba tanteraka ny fomba fanao politika eto amintsika. Kolotsaina novolena nandritra sy taorian'ny fanonganam-panjakana 7 ka hatramin'izao no manjaka eto. Tsy mahagaga raha voasokajy ho gisitra hatrany ny firenena amin'ny tondro rehetra mivoaka. Lafomba vaon'ny sosialy kosa indray mananjo midina andalambe ny mpanjifa manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana araky ny voasoratra ao anatin'ny fientry ny firenena mikambana ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Miantoka ny fampidiram-bola ny fanjakana ny mpanjifa karariny raha miantso sy mitaraina ary mampaneno lakolosy sy ny vahaolana maharitra. Miantso ny rehetra ijoro sy taky ny tambirana andraikitra avy amin'ny fanjakana noho izany na avy amin'ny mpanjifa mirahina no ny sira ary vola miriandrianjafy ary ny avitanjony. Mahatratra 100 ariary ny kapoka ny vary eto andrenivohitra ary 2 ariary any amin'ny faritra. Maro ny malagasy tsy nambary intsony noho ny fahefa mividy ankoatra ny vidin'ny legioma sy ny kojakoja ilaina andavanandro izay tsy takatra ihany koa. Mizaka izay fiakarany vidiny entana izay avokoa ny isam-batan'olona. Antony izany araky ny fitarainan'ny mpandrara ny fiakarany etra samy hafa takina amin'izy ireo ka tafiakatra avy roeny noho ny nakana azy araky izany no ivarotana azy eny an-tsena. Mahatonga an'ireo mpandrara mitaraina amin'izao fotoana izao ny amin'ny resaka savony ny niakatra ny taxe valeur ajoutée ny amin'ny resaka produit importé rehetrarehetra avy any ivelany dia niakatra daholo. Meko ohatra fotsiny tsika fa raha menaka ane 2 litatra ny tena marina any Egypte dia 10 ariary rehefa tonga eto Madagasikara nefa ilay menaka lasa rayal ary mihoatra ny rayal. Mpikambana fianao anatin'ny firenena mikambana i Madagasikara ary manaraka ny sata sy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny mpanjifa
zo fototry ny mpanjifa ny miteny sy mitaraina toy ireo any amin'ny firenena rehetra. Tsy tokony ho sakanana ary tsy tokony hanatahotra amin'ny fijoroana ny malagasy rehefa tsy zaka intsony ny fisondrotan'ny vidin'entana eny an-tsena. Zo feno tanteraky ny mpanjifa ny amin'ny alalan'ny hoe revendication sociale, ny mitaraina ny midina an-dalambe rehefa misy zavatra tsy mety na takiny zany indrindrandrindra amin'ny resaka ara-tsosialy. Ho an'ny mpiaro-zo mpanjifa PMH dia izay indray tonga dia nenay terre ny hoe le any amin'ny fahasahiranam-bahoaka, le any atibolan'ny isan-tokantrano dia tsy misy fiantraikany. Lay ataontsika hoe asan'ny gouvernementa zay tokony hanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka. Ary azadinona mafiziko foana ny hoe isika mpanjifa dia mpandohetra. Isika zany dia mila n'le ataontsika hoe tamberiketra. Zany hoe ny mpitondra fanjakana rehefa tsy mahavita ny manamaivana ny fahasahiranantsika vahoaka mpanjifa dia tsy ilaina. Efa mananika ny 7 isanjaton'ny malagasy no miaina anatin'ny fahantrana. Tsy mamala ny filan'ny mponina sy ny firenena ny drafitra entin'ny fitondram-panjakana iahinan'ny sosialy. Ary nahazoana tsikera mivaivay zany na avy eto an-toerana na avy any amin'ny Eropeanina. Manana andraikitra lehibe ihany koa ireo solombavam-bahoaka izay mpandany teti-bolam-panjakana mba handinika sy ady ho an'ireo vahoaka ny fidy azy izay mahafeny lalàna roso eo anatrehany fa tsy ho mpanangatanana fotsiny ihany. Fa olona 720 no tonga nizaha fahasalamana tetsy amin'ny Asera ny alahady sy ny alatsinainy Pasika lasa teo. 720 tamin'ireo no nahiditra hopitaly. Ny tombo raha oharina tamin'ny taondasa ity antotanisa ity. Mitana ny larana voalohany ireo marary vokatry ny trangam-piarahamonina na ny accident responsabilité civile izay anatratra 270 ny andro ny alahady ary 220 fomaly alatsinainy. Olona 100 arak'izany no marary vokatry ny trangam-piarahamonina nandritra ny 2 andro. 770 kosa ny narary vokatry ny lozam-pifamoivozana, 770 ny alahady ary 770 ihany koa ny alatsinainy. Lehilahy 4 no nahiditra hopitaly vokatry ny fisotroana toka be loatra. Lehilahy iray sy vehivavy iray nahiditra hopitaly vokatry ny famonontena nandritra ireo 2 andro ireo. Fa ny tombo ny fandikan-dalàna teto Analamanga nandritra ny fetin'ny Pasika araka ny tatitry ny avy amin'ny polisy pirenena. Anisy ny fanentanana ny fisavana ary ny fisamborana natao tamin'ireo toerana isan-karazany. Anisy ny polisy pirenena tsy tapitra hatreo anefa fa itony asan'izy ireo isiany filaminana. Yavitra Solombe sy ny Artanjona. Ny tombo avy dimy ny fandikan-dalàna voarain'ny polisy pirenena tao anatin'ny 3 andro fetin'ny Pasika raha oharina tamin'ny taondasa. 720 ireo tratra nandika lalàna tamin'ny endriny samihafa teto Analamanga. Atotanisana angonina nanomboka amin'ny 7 Martsa hatramin'ny omaly 2 Aprily 2024. Mitsinjara toy izao ireo tranga tsy fanarahan-dalàna ireo. Ray nanao fanafiana amin'ny Tampiadina, 5 namakitrano, 20 nanao sintomahery sy fanendahana, 7 nangalatra raha rotra atehaka saika hanao izay asa ratsy izay. Nisy 20 kosa ireo nitondra sy nandray zava-mahadomelona, raha 5 ireo mamandalambe tsy maintsy nandraisana fepetra. Ireo fitsirihana ireo dia natao nanerana ny faritra mandrakitra Analamanga ka isan'ny notsirihana ireo toeram-pandihizana, ireo toerana be mpifamezivezy, ireo faritra mafana amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa. Razana telo kosa ny voarakitra sy naraisana fitarainana. Ny iray tamin'ireo dia voalaza fa namono tena tamin'ny Antsy Tetsibesarety, ny iray maty an-drano Tetsikopa ary ny iray mbola tsy fantatra mazava ny nahatonga azy Tetsisotry. Nanara-maso ny fifamoivoizana koa ny polisy pirenena satria maro ireo mivoaka ny renivohitra na ny kodiaran-droa na ny fiara. Nisy tamin'ireo mpamily anefa no tsy mahafehtena ka tsy maintsy nandraisana fepetra. Vokany 20 ireo lozam-pifamoivoizana nandritra ny fety, olona iray no namony ainy ary 20 ireo naratra tao aminatin'ireo loza ireo. Mpamily 2 tamin'ireo tranga 20 ireo no nikitika zava-mahadomelona ka nitarika tamin'ny faharatran'olona sy fahasambanana fanana nombonana misa 5. Polisy pirenena 10 no nandrindra sy nametraka ny sin'ny filaminana nandritra izay 3 andron'ny fety izay. Mitohy hatrany ny asan'izy ireo amin'ny alalana opération Sarika raha miasa amin'ny vahoaka eny fotony iadivany indrindra amin'ny fanafiana mahery vaika amin'ny Tampiadina, ny fiparitany zava-mahadomelona, ny fanolanana samihafa ary ny fakana kerin'ny manerana nosy.
Vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray zaza la 20 taona no tsy hita popoka rehefa nilomano teny an-dabolo Toliara ny alatsinainy Pasika lasa teo. Raha ny fantatra lehilahy jamba 5 izy ireo no niaraka tamina lehilahy nahiratra iray nilomano teny an-dranomasina ka ny iray tamin'ireo manana olana ara-pahitana no mbola tsy hita hatramin'ny androany. Lehilahy iray hafa 30 taona ihany koa no navadiky ny lakana ka tsy hita. Raha ny vaovao dia olona folo no nitaingina ity lakana ity ary izao hakarohina izao ihany koa ny naman'izy ireo. Tamin'ny iray ora folakandro tanoany no nisehon'ny loza tany Toliara ary mbola mitony ny fikarohana azy ireo hatramin'ny androany. Ankoatra izay zazavavy kely 9 sy 10 taona ihany koa no maty an-drano tany Mantasoa omaly alatsinainy. Samy zanaka vavy tokana iray aman-dreny izy roa vavy kely ireto raha ny fampitambava ao hatrany. Fa diso paikady nentina nanarenana ny kompania pitaterana Air Madagasikara ho ny randrana sendikaly. Tsy vahaolana ho ity sendika ity ny nananganana ny Madagascar Airlines hakany fiverenana amin'ny Air Madagasikara mety no azahoana manarina io kompania pitaterana anabakabaka io. Onja lalaina ranay omanana sy Mateo Prince. Tsy naomby ary tsy vahaolana nanarenana ny Air Madagascar ny nananganana Madagascar Airlines sakany isa mahatonga izao olana sedranyity kompania pitaterana ity izao ony avy amin'ny randrana sindikaly. Diso paikady hatrany ambolohan'ny fanjakana ho fanarenana ny Airmad ka ny mpiasa no mizaka ny vokany. Tombanana ho ny 500 ireo mpiasa 700 eo anivon'ny Madagascar Airlines no mety esorina amin'ny asany. Nanambara mantsy ny Italie General n'ity orinasa ity fa vitsy ny asa kanefa maro loatra ny mpiasa. Araka ny fantatra ihany koa dia vitsy ireo fiaramanidina ampiasain'ny Madagascar Airlines ary foana ihany koa ny sidina mampifandray Madagascar amin'ny any ivelany. Tokana ny vahaolana ho andrandrana sindikaly dia ny fiverenana amin'ny Air Madagascar. Tsy magaga ho andrana sindikaly le hoe amin'izao hoe mitady hevitra ny ray Madagascar Airlines fandroa tamin'ireny nisy le ramatoa fantatsika iny miazakazaka tsy rehefa sy mandity mihitsy nampidirina tao zao mpiasa rehetra tao anaty Madagascar Airlines nefa ny mpiasan'ny Airmad misy nitagana nakare misy mipetra-potsiny tao aorianan'le fitantanana tsy naomby dia mipaikady ny hoentina nasarana mbola tsy naomby koa anie no anatin'le izy dia izay mihitsy zany mila averina makany amin'ny Air Madagascar no tokony ho ampandrosoany rehetra zany verina amin'le maha Air Madagascar azy voalohany dia io no valava loatra tsy maintsy misy ny fanohanany ny fanjakana ao anatin'le izy fa raha mbola hoe ataonao vazano tale generaly eo amina miliara ny karamany tsisy an'izany hoe inty izy orinasa vao mivelona ve dia mandeha daholo ny fampidirana ny rehetrehitra izay fandaniana tsy miena mihitsy ny fandaniana fa mitombo ara fa ny mpiasa no mpiretina ao anatin'le izy dia tsy mahomby zany. Ny fifanarahana iombonana na ny convention collective no mamaritra izay zo sy tombontsoa tokony ho sitrahan'ireo mpiasa eo anivon'ny Tsaradisy sy ny Air Madagascar. Raha ohatra moa zany ianao mpiasa vaovao na mpidirina tao amin'ny Madagascar Airlines dia mazava loatra ohatran'ireny hoe ohatran'ny roasy ianao zany no ny antony ara-toekarena changement économique dia misy an'izany ao anatin'ny fehezan-dalàna ny asa andiny fa 5 antanio tsara so adino so dia taitaitra eo hoe tsy voarotsaka zareo ny climatisation any amin'ny knaps zany mila jerena tsara. Raha ohatra ndray ho an'ny tsara mpiasa Tsaradisy ny Airmad dia mazava loatra le convention collective no arahana any efa misy mipetrapetraka zany ao mikasikany hoe aiza manao ohatrinona na firy mois de salaire nombany endamité de licenciement eo amin'ny économique satria économique io Manodidina ny 700 tapitrisa dolara ny fatiantoko ny kompania pitaterana Madagascar Airlines. Tsy misy afa-tsy 3 tapitrisa dolara nefa mivola miditra ao amin'ity kompania ity isan-taona. Ny karaha-mampiasa no voalaza fa vesatra lehibe indrindra ka antony tsy maintsy hanesorana any ampahany amin'izy ireo raha ny fanazavana ihany. Fa sakana goavana amin'ny fampandrosoana ny orinasa sy ny sehatra ny fandrarana eto amintsika ny tsy famarina toerana ny toe-karem-pirenena sy ny fahatapahan-jiro lavareny raha ny vokatry ny fanadihadiana natao tamin'ny 3 volana farany tamin'ny taona 2024 manjavozavy ihany koa ny ara-sosialy sy ny politika ka manakana ny fivelarana ny fandrarana izany raha ny fanamafisan'ny 9.3 isanjato ny orinasa ny 7.7 isanjato ny 7.7 isanjato ny 7
telopolo faingo telo isanjato ary ny enina amin'ny telopolo faingo ray isanjaton'ireo orinasa koa dia milaza fa mbola mipetraka olana goavana misakana ny fivoaran'ny fandrarana ny firoborobon'ny asa tsy manara-dalàna ny resaka etra sy ireo olana mifandraika amin'ny fitanterana ary ny tsy fampiany tanady. Famiainga avy amin'ny fandraisana ny fanjakana andraikitra feno no aprindra ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra sy ny manodidina ho ny filohan'ny kooperativa 133 mampitoy ny tosy ny renivohitra. Manara-paikady hanarenana ireo lesoka mahabe fitarainana ny pon'ny tosy ireo kooperativa eny an-toerana fa mbola miandry ny fanapa-kevitry ministera hatramin'ny androany. Yavitra Solonaibe sy ny Aritanjona. Isan'ireo zotra-pitaterana azona fitarainana betsaka ireo mampifandray ny tosy. Mavily taraina ny pon'ny tosy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny zotra mampitoy any renivohitra amin'ny tanàna io. Matetika eo amin'ny ora mahabe ny mpandeha na ny heure de pointe no betsaka izay fitarainana izay, fitarainana 5 no azo ao anatin'ny iray andro araka ny fantatra. Ho fitadavam-baolana momba ireo fitarainan'ny mpanjifa dia nisy ny fivorinany arahana tamin'ny ministeran'ny fitaterana, ny ATT, ny commune, ny mpitandro ny filaminana sy ny kooperativa rehetra etsitosy ny volana janoary teo entina indrindra andaminana ny zotra eny an-toerana. Hatramin'izao anefa tsy mbola nisy akony izay filazana fanatsarana izay. Idinany eo amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Izay no maraina. Dia io fitarainana io zany misy rehefa eny amin'ny fiaro na eny amin'ny 67 hectare. Ny faharoa rehefa ariva indray eo amin'ny 5 sasany ariva manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 latsaka fefany eo indray dia misy indray io fitarainana io rehefa ety amin'ny manodidina ety amin'ny dokotera trano fotsy. Tatoato zany zao aloha efa hita hoe taorinan'ny fivoriana iny hita hoe niena ny fitarainana fa amin'izao tsika miresaka izao indray manomboka miakatra kely indray ny fitarainana amin'izao misy taraina eo amin'ny 5-4 isan'andro voaraina aty izay tsy maintsy andraisana fepetra manokana. Loharano iray ampivoarana ny tanàna ny fitaterana ka mila omena lanja toy ireo asa rehetra. Vaolana matipaika avy amin'ny fanjakana no andrasana mba hampirindra sy anarahana ny fenitra. Ny hevitra nay manokana izay avy aty amin'ny fitaterana itosy zany dia ny hoe fijerena fanasiana lanjany fanasiana asiny indray ny fitaterana vao miainga any amin'ny bazany amin'ny fototra zany tsika dia efa mila hoe mametraka an'ireto hiasa. Faharoa manarakaraka an'izay mila fijeren'ny fanjakana ihany koa ny fitaterana mba ahafantarana hoe misy tombony ve reto olona reto sa tsy misy tombony aiza ho aiza amin'izao vidim-piainana izao ny sarandalana sy ny solika moa zany mifandrindra tsara ve dia tokony misy étude tsara atao anatin'ilay izy dia jerena hoe inona ny tokony atao makasika an'ireto fitateram-bahoaka reto fa matetika lasa fakana hetra assurance visite technique sy ny rehetrarehetra. Nodina amin'ny tambazotra tserasera ihany koa amin'izao ny zotra vaovao sokafana eny itosy mitondra ny laharana 720 na 168. Tsy mbola nahazona vaovao marim-potitra tamin'ireo tompona andraikitra samy hafa nanontaniana nefa ny fisino izotra io na tsy hatreto. Lafim-baovao hafa-tanteraka kosa indray ny tsy fisian'ny fandraisana ny tanana ireo zaza na ireo olona autista no tena olana goavana sy drain'ireo ray aman-dreny manana zanaka autista sy olona autista eo amin'ny fiarahamonina. Akoatra izay ny fanilikiliana noho ny tsy fahaizan'ny olon-tsotra mifandray amin'ireny sy karazan'olona autista ireny sy tsy aretina akory ny autisme fa toe-tena. Manana ny mampiavaka azy ireny olona ireny. Anomarihana androany moa ny andro maneran-tany ho fampafantarana ny autisme ary anisan'ny nankalaza izany isika teto Madagasikara. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mateo Prince. Ny ray isan-jaton'ny malagasy no voalaza fa autista rantaremarika hatrany ambokany ankamaroany ary ny 5.9 isan-jaton'izy ireo anefa dia tsy manana fandraisana tanana. 4 monjy ireo sekoly voatokana ho an'ny autista ary 5 ireo sekoly mampiatra ny fanabeazana mampiaty. Misedra fanilikiliana ny olona autista eny anivon'ny fiarahamonina malagasy, tsy aretina fa toe-tena ny autisme, vokatry ny fikorontanany eo amin'ny lafiny ara-tsaina. Teraka autista ny olona iray ary maty autista ihany koa. Na izany aza, azo atao ny manatsara ny fiaraha-miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Ankoatry ny fanilikiliana,
olana mbola sedrain'ny autiste ihany koa ny tsy fampiny toeram-pandraisana manokana. Tsy misy ny antontanisa mazava ho andreo olona manana toe-tena autiste eto Madagasikara noho ny tsy fampiny manam-pahaizana manokana momba ny autisme. Le endrika fanilikilia ohatra hoe any amin'ny piscine le zaza anaty rano dia manao crise dia voahana amin'ny piscine. Ao am-pianarana ohatrany hoe hitan'ny zareo hoe manankorontana dia avoaka na tsy raisin'ny sekoly mihitsy satria tsy hainy hoe ohatrany ahoana tokony handraisana azy. Eny an-dalana ohatra manao crise dia lazaina fa zaza maditra, ratsy taiza. Samy manana mampiavaka azy ny autiste tsirairay. Misy amin'izy ireny manana fahaizana sy talenta manokana tena mampiavaka azy. Anisany mandray anjara amin'ny fampivelarana ny autiste ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Dia misy autiste arany mahavita manorina tokantrano, manambady aman-janaka, mahavita fianarana. Misy autiste tsy mahavita an'izay indray fa zavatra hafa no ivelarany kokoa. Fa tena hoe miankina fandraisana tanana an'ilay autiste zany izay ahafahany hoe mivelatra sy miaina eo anivon'ny fiarahamonina izay. Amin'ny mahafakely ny autiste dia misy fahasarotana amin'ny fitaizana azy ary mila fitiavana manokana ihany koa ny olona autiste. Ny fahasarotana zany eo an'ilay tia mikitikidika zavatra. Ohatra zao hoe télé io, i télé io zany azy resaka dessin animé ihany no tena tiany ao. Dia tapitra voavadika daholo ny canal rehetrarehetra hitadiavana dessin animé. Fa simba mihitsy ny télé amin'ny fikitihany anazy dia ny tsy azo metrametrahana sakafo izy fa laniny daholo izay sakafo mipetrapetraka. Dia eo amin'ny fianarana izy zany tsy dia mbola tsy izay mahay manoratra asy hoy izy fa le manambatra soratra izy tsy mahay. Dia ny fomba filalaoany izy tsy tia miaraka milalao amin'ny ankizy fa tsy maintsy miady amin'ny ankizy izy satria tiany ho anazy rery izay zavatra azony. Ny vavany zany tsy dia mazava dia zavatra teneniny fa ianao no miezaka hoe mahafantatra ny hoe inona le tiany ho tenenina. No Marina Androany andro maneran-tany ho fampahafantarana ny autisme. Dia be narana fanentana ny notariny fikambanana autisme Madagasikara no natao teto amintsika eto Madagasikara. Vaovao ny finoana kosa indray toy ny fiangonana rehetra dia niaran-tsangatsangana omaly ireo mpino eo anivon'ny fiangonana loterianina Ambohimasina Itosy. Hetsika maro no nentina nanavaka ny tontolo andro izay tafiditra ao anatin'ny fanorenam-pinoana trany nomena sehatra ny kristianina avy amin'ny Isaparitra. Zeromeny Menjanary sy Tahirinena. Ampifandray ny samy kristianina ka tafapaka ny afatra ho fiombonana sy fihavanana ao anatin'ny finoana kristianina nandritra ny Paska no tanjona tamin'ny fiaran'ny fiangonana FLM Ambohimasina Itosy nivoaka. Tsy tokony mandritra ny fetin'ny Paska toy izao ihany no miaina ny soratra masina ny kristianina. Tafiditra ao anatin'ny fanararotana ho fitaizana ny kristianina amin'izany ny fiarahana toy izao hoy ny fanazavana. Hoe ny fiangonana moa zany dia mesaka foana isan-taona tsy hanao zavatra mitovy foana dia manana fa ny amin'ny taona nampiavaka azy dia ny fitondrana ny sonorisation mba ahafahan'ny atokopira mandray anjara tanteraka amin'ny fangatsanganana androany. Dia ny mampiavaka azy koa dia amin'ny hoe toerana tsy dia hoe lavitra loatra fa alina dia misy ny kakarana ny sakafo amin'ny kristianina sy vetivety zany tsy voatery hoe anomana be ny trano fa tonga dia vetivety dia misy azo isafidianana sy vidiana amin'ny vidiny mirary. Ka izy ity zany ataontsika hoe ho ataon'ny kristianina rehetra fa eo ihany ny Tanora Masina Itosy misy mpikambanao handray anjara ny hira koa tsy voatery hoe ny hiran'ny Tanora Masina Itosy ihany fa tena misokatra amin'ny hira miendrika araky ny fitsangatsanganan'ny fiangonana kristianina azy. Ankoatra ny 5 rindra izay niarahan-drehetra dia nisy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena izay afaka nandraisany rehetra anjara. Karaoke sy kilalao maro isan-karazany toy ny fanontaniana amin'ny alalan'ny andiateny avy amin'ny soratra masina noho ny fampizarana tetỳ Ambohitra Atrimo nandritra ity fotoana ity. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Ampiasa misahana ny maha-olona anaty travailleur humanitaire fitonoana mony ainy. Ho malalatsana ny vokatry ny fanafiana nataon'ny tafika israeliana raha nitatitra nataon'ny fikambanana American World Central Kitchen. Raha ny filazan'ny fikambanana nanampy tamin'ny fanatirana sakafo ireo mpiasa ireo fa noho izao hanamony ainy izao. Iando miaratina sy Mathieu Prince.
teo ampanaterana sakafo anampiny ireo olona vomafy vokatry ny ady no naminainy ireo mpiasa misafito avy amin'ny fikambanana American World Central Kitchen omaly raha ny tatitra nataon'izy ireo avy any Australie, Pologne, Royaume-Uni ireo nianam-boana ireo. Nisy ihany koa olona manana zom-pirenena Amerikana sy Kanadiana roa ary Palestiniana iray raha ny fanazavana. Nampiakapeo ary nanindry mafy tao anaty tamazotra an-tserasera ny mpamorona ity fikambanana ity, miantso ny governemanta israeliana anatsahatra aingana ny famonoana olona tsy ampiheverana. Namafisin'izy ireo mantsy fa vao avy nanatra fanampiana ra-tsakafo 100 taonina mahery izay nentina an-dranomasina makany Gaza ireo mpiasa maha-olona ireo no maty. Ankoatra ireo, olona enina farafakely no maty, ka ankizy ny 3 amin'izy ireo no nentina tao amin'ny hôpitaly Al-Najjar tao aorian'ny fanafiana nataon'i Israely atao Rafah atsimon'ny bande de Gaza. Raha ny taremarika avy amin'ny ministera ny fahasalamana ao Hamas, farafakely ny Palestiniana 5,773 alina no maty nandritra ny fanafiana nabakabaka sy antanety ary an-dranomasina nataon'i Israely nanomboka ny 7 oktobra lasa teo. Ny roa apatelon'ireo dia vehivavy sy ankizy avokoa. Ponina manodidina ny 4 sy 4 tapitrisa koa no tandendondoza amin'ny mosary vokatry ny ady. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana fenanao niaraka taminay hatramin'ny farany atao ny mahazatra dia ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao didipolona io kosa no lohateny ny horonantsaina amin'izao atolotry ny MBS ho anao aorian'izay rehetra izay ny tenako mamehy fotoananao amin'ny rampitso indray velomary tompoko.